Ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Fitsarana tsy mitanila an'Andriamanitra. Fitsarana tsy mitanila an'Andriamanitra. Raha ny perikopantsika tamin'ny lahady dia ny Romanina 2:2 hatramin'ny 1:12 no mofinainantsika amin'ity andro anio ity. Andeha ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: koa amin'izany dia tsy manan-kalahatra ianao raha lehilahy, nazovy ianao izay mitsara, fa izay hitsaranao ny sasany no anameloanao ny tenanao koa, fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa-mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa amaivonao ny haren'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharimpony satria tsy fantatrao ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka? Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra, izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana, dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa, sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina, dia fahavinirana sy fahatezerana. Eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fahavoninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara, amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa tsy misy fizahan-tavan'olona amin'Andriamanitra. Ray Masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fitsarana tsy mitanila an'Andriamanitra. Ho an'ny zanak'olombelona, ny fitsarana dia manana ny fetrany. Misy fetrany ihany ary indraindray toa fitsarana miampangatena, ary tsy maintsy mbola mivaly amin'ny izay nataonao ihany. Tsy maintsy hitsarananao ihany izay hitsaranao ny hafa. Araka izany dia fitsarana tsy azo antoka, fitsarana miovaova, fitsarana izay azontsika lazaina hoe tsy maro toerana. Tena tsy azo ampitahaina velively amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Ny fitsaran'Andriamanitra dia fitsarana marina, mampanjaka ny rariny, nitsiny ary ny fahamarinana tsy miovaova. Io fitsaran'Andriamanitra io dia fitsarana efa avy niala nenina, efa avy nampanjaka ny faharimpony sy ny famondram-pony tamin'izay hotsaraina. Fitsarana izay nanome fotoana ahafahana mibebaka. Fitsarana izay tsy tian'ny olona izay ho very ka manao ny alanenina rehetra. Fa rehefa tonga kosa ny fitsarana dia ambara fa samy hotsaraina amin'ny nataony avy ny olona. Misy hotsaraina ka nanao ny marina dia ahazo ny fiainana mandrakizay. Fa misy kosa ireo izay tsy nanao ny marina ary nanaraka ny tsy marina dia hifanena amin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana, hoy ny voalaza eto. Lay fitsarana tsy mitanila an'Andriamanitra
dia fitsarana tsy misy kitrano an-trano, fitsarana tsy misy fahalovana na kolikoly, fa marina arak'izay nataonao ihany no hitsarana anao. Zay no ilazana hoe fitsarana tsy mitanila ny an'Andriamanitra, fitsarana izay mitsara ny olona rehetra, na jiosy na mijentilisa, fitsarana tsy mizaha tavan'olona. Io fitsarana marina n'Andriamanitra io dia mampiseho ny toetran'izy Andriamanitra marina, satria marina Andriamanitra ary tsy misy tsy fahamarinana ao aminy. Dia izay fahamarinana mahamarina zay no entiny mitsara sy mampiseho ny maha-Andriamanitra azy. Satria Andriamanitra irery ihany no marina, dia azo lazaina fa io fitsaran'Andriamanitra io no hany azo antoka sy azo itokisana. Lay fitsarana tsy mitanila an'Andriamanitra dia azo anamarinana fa Andriamanitra tsy miraitsin-kombakomba na miray petsapetsa amin'ny ratsy sy ny tsy fahamarinana Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa vonona ampiariary ny vokatry ny fahamarinana mandrakariva. Andriamanitra vonona hiazona ny fahamarinana izay marina mandrakariva. Fitsarana tsy mitanila ny fitsaran'izy Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, efa anambaran'i Jesosy Kristy ombenombeno fa izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Io maizy azy an'i Jesosy io mihitsy no entiny mitsara sy maneho ny fahamarinana. Io maizy azy an'i Jesosy Kristy ilay marina io mihitsy no mamakivaky ny tsy fahamarinan'ny olombelona, ny fahotan'ny zanak'olombelona. Io no tsy maintsy mitsara farany sy tompony teny farany eo anatrehan'ny fahotana sy ny fiovaovan'ny zanak'olombelona. Amin'izao andro ankehitriny izao, hitantsika ny tsy fahamarina toeran'ny fitsarana eo anivon'ny firenena. Hitantsika ny tsy fahatokisan'ny olona ny fitsarana eny anivon'ny fiarahamonina, ka indraindray aza mitarika fahatezerana sy alahelo, mitarika ny vahoaka hitrotra ka mahatonga fitsaram-bahoaka etsy sy aroa. Ambara ry havako malala fa mbola manamarina ny tsy fahamarina antsika olombelona ihany zany, saingy izao mahazo toky isika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao fa ny fitsaran'Andriamanitra dia fitsarana azo antoka, fitsarana marina, fitsarana tsy mitanila, fitsarana mamaly araka ny ataon'ny olona tsiraray avy, nanao ny tsara ho amarinina ho amin'ny tsara, nanao ny meloka homelona ho amin'ny fahatezerana. Andriamanitra irery ihany, lay tsy mandiso fanantenana antsika, lay fitsarana marina sy azo antoka indrindra, azontsika itokisana amin'ny fotoana rehetra, eo amin'ny fiainanao manokana, eo anivon'ny asanao, eo anivon'ny fianaranao, ao amin'ny fiangonana, eny mety eo amin'ny firenena mety ahitanao fitsarana miangatra, fitsarana mitanila, fitsarana izay tsy manaja ny lalàna sy ny fifampitondrana maro samihafa. Mety akivy anao zany, fa androany kosa ny tenin'Andriamanitra te hampahery anao hiteny fa ao amin'Andriamanitra misy ny fitsarana marina, ao amin'Andriamanitra ny marina tsy mba maty, ao amin'Andriamanitra misy ny azo antoka indrindra ka manala ny fisalasalanao rehetra. Azo inoteny lay fitsarana tsy mizaha tavan'olona, lay fitsarana ho avy. Androany ary omany ry havako,
omany ny ataonao fa mbola hiatrika ny fitsaran'Andriamanitra io koa ianao. Fitsaran'Andriamanitra izay tsy azonao takotakonana na sarotsaromana amin'ny hevipetsy sy ny izay rehetra mety ho fahefana anananao, na izay rehetra mety ho akingana anananao. Fitsarana izay miantoka ny mandrakizay anao raha teo. Ao amin'Andriamanitra izany, ka atao misika hiaina sy hanomana izany dia ny ankehitriny. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izay fa nasehonao miariary teto indray ny Andriamanitra mpitsara marina anao. Ilay Andriamanitra tsy mizatavan'olona, ilay mampiatra ny fahamarinanao amin'ny sokajon'olona rehetra, na iza, na aiza na aiza. Amin'ity andro anio ity noho ny amin'ny teninao dia vonona izahay Tompo, hiatrika ny andro fitsaranao Andriamanitra. Vonona izahay satria fantatray fa ao aminao no misy fitsarana marina. Dia mitondra ny fanoloran-tenanay, ny faharesen-dahatray, ny finoanay ao aminao. Fa androany izay dia mivavaka manokana ho an'ny taninay, ny firenenay, feno tsy fahamarinana, feno tsy fahamasinana, feno fitsaram-bahoaka amin'ny endriny maro samihafa koa azy. Tompo, jereo ny taninay fa mitomany, mitaraina, milanao Andriamanitra. Tompo, jereo ny taninay fa ao aminao reriany misy ny fitsarana marina. Dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.